Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 20 novambra 2022 ny angeny Matoky izay ahitana filopitariky 6 sy filoha mpiandraikitra 5 fifanagna naharitry 3 taogno no natrehan'ireo tanora ireo ary fankatoavagna avy amin'ny fiangonana sy ny départementan'ny tanora ato agnatin'ny Fédération Madagasikara avaratra no nafagnana nolotra azy ireo ny sabata lasa igny. Nagnafatra sy nampahery ireo tanora ireo ny départementan'ny tanora ato agnatin'ny Fédération Madagasikara avaratra chef Doberman fa eto vao tegna manomboko ny lalao ary tazomy hatramin'ny farany ilay agnarana hoe Matoky izay nisaloranareo androany hoy ny fagnazavany. Taona nandrotona ny ofananareo de karazana up karazana 20 minitra omen'ny organisateur mba afahanareo manao échauffement, afahanareo manafana vatana fa tsy mikoty ny zavatra rehetrarehetra vitanareo nandika ny 20 minitra. Ny tena chef-gita riovana marara amin'ny fotoana zao ny chef-gita eo vao mikoty ny maha-chef-gita azy. Aspirant de karazana fanana vatana, karazana échauffement, ka raha tany amin'ny échauffement nante entraînement nafaty baolina tsy mikoty, mety tany amin'ny aspirant nanasinoty be tsy mikoty, tany amin'ny aspirant nao avanana tamin'ny tsy mikoty, tany amin'ny aspirant nao avanana tamin'ny toriteny tsy mikoty, tany amin'ny aspirant nao avanana amin'ny blomone tsy mikoty. Satria mbola 20 minutes alohan'ny tena lalao fa ma-chef-gita na ma-aspirant chef-gita na filoha-mpiandraikitra na silina amin'ny fotoana azahoana ho azy. Ankoatran'ny fanolorana mari-panosoana ho an'ireo tanora ireo dia nisy ihany koa ny mari-pahatsiarovana manokana natolotra ho an'ny tanora zoky ray aman-dreny managna ny maizy azy tamin'ny asa fanompoana sy fitarignan'ny tanora tao agnatin'ny Fédération Madagasikara avaratra toa ny chef Rossignol, chef Criquet, chef Gibon ary chef Teny Abeille. Nomena fankasitrana manokana ihany koa ireo staff sy ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny départementan'ny tanora tao agnatin'ny 3 taogno mitantagna io départementa io. Nahazo agnarana vaovao antsoina hoe Grande Ours ireo ekipa mpanao drill eto Antsiranana izay tariny chef lipisanera flexible araka ny fagnambarana nataon'ny chef Doberman départementan'ny tanora ato agnatin'ny Fédération Madagasikara avaratra fa azon'izy ireo atao manamboatra fagnon ho famantarana ireo ekipa mpanao drill ireo ato agnatin'ny ity districtny Antsiranana ity ho fantatry ny Fédération iray manontolo. Io sabotsy 20 novambra ihany koa no nanolorana cadeau manokana ho an'ny Perlin izay nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana BST tato agnatin'ny Fédération Madagasikara avaratra. Izy ihany koa dia anisan'ny notolorana mari-panosoana filoha mpiandraikitra avy ao amin'ny fiangonana Lazare Antsiranana.